Eny amin'ny fadadidina mirakitra indrindra ny fiakarany sarandalana ho dimanjato ariary mifampihetsim-baovao ahafatanteraka no anirantsika ny vaovao tsy nandray olona tamin'ity androany ity ny sampana mpikirakira ny passeport etsy Anosy izay no ny antony ara-teknika maro ireo olona no niverimpotsiny teo anatrehany izany. Noho ny antony ara-teknika dia tsy mandray olona ny service passeport androany. Io no petandrindrina hita ety amin'ny service passeport eto Anosy. Isan'andro nanomboka ny alatsinainy lasa teo, betsaka ireo olona manamboatra passeport no miverimena ary tonga indray ny apitso manantena fa efa miveriny amin'ny laony ny toedrarà. Sahirana satria ohatranazy avy any faratany any tonga eto. Efa tamin'ny latsinainy io soratra io no efa teo androany alakamisy mbola io izy. Isan'andro miverina aty zany teo hoe afaka teo ve le soratra. Tsisy information mazava aloha zany avy amin'ny zareo. Moa rehefa tsisy ny communication mazava zany hoe ina le problème dia be ny supposition amin'izay no alefa ny olona zany. Fa olana ara-teknika ihany no vaovao fantatritsika dia olana ara-teknika zany. Ity tovolahy ity kosa indray dia tokony anainga amin'ny sabotsy 12 Jolay ho avy izao. Tonga maraina isan'andro tsisy atao sy dia ny tena olako moa zany hoe tokony handeha zao misabotsira dia tsy fantaka ho vita ve le satsy dia misy ny souci zany. Ankoatra ireo ivoaka ho any ivelany noho ny fialan-tsasatra, ny fianarana na ny asa dia misy ihany koa ireo mitsabo marary kasedra izay olana misy eo amin'ny fanamboarana passeport izay. Tena problema be mihitsy zany ny anazy satria izy bosomahazo nefa tonga teto hanao passeport dia efa nahazo ny imprimé rehetrarehetra ho fenona zany efa hitondra marary andeha ho any Chine zany mana problema na rein le marary nefa fa mireraka ihany tsy maintsy evaky nefa tsy solution zany dia zao miandry zao io zany efa ndresaka tany dia hoe tsy solution mihitsy zay zany rehefa tsika zany efa nisy akohaka natao zany dia tsy maintsy mandeha amin'io tsy maintsy mandeha amin'ny passeport io zany tsy maintsy io ihany tsy solution hafa tsisy le sepasepa tsy maintsy miandry zany tena mampalahelo zany hoe resaka problème technique zany aloha zay zany hitako hoe inona ny antony tsy ampitany fort izy problème technique zany zay nefa hoe tsy fantatra hoe tena problème technique marina dia io sa inona problème mitrangy eto satria normalement hoe problème technique zany mety manana solution ianao hoe manamboatra an'io zavatra io misy technicien ihany misy pièce ihany io atra isan'andro miasa hoe dia tsy mampiprevoir an'izany ohatrany hoe mandeha tomobile andeha lavitra avy anao dia tsy hanana roue de secours zany hoe hanana solution io zany. Ny fanantenan'ny tsirairay moa dia ny mba hiverina iodina araky ny tokony ho izy ny eto anivon'ny service central de contrôle de l'immigration et de l'immigration.